Vavahadin'ny arivo tanàna tsy maintsy andalovana raha ho any ivelan'ny Madagasikara ny commune Antihiroka. Ahitana mponina misa 3,4 alina izay miparika anaty fokontany anankisivy. Maro anisany vahoaka ao aminy no mivelona amin'ny fambolena. Raha ny fitantanana indray tsy mahazatra azy ny teti-bola iaraha mitantana sy ny mangarahara. Eo amin'ny teti-bola amin'ny eo le hoe mangarahara fa manao teti-bola ny commune tsy miresaka amin'ny fokontany mihitsy izy fa izy ihany manao azy eo nefa mangarahara raha ny tokony izy aloha tokony hoe isy petak'indrina petraka hoe reto ny vola mivoaka reto ny vola miditra na amin'ny commune azy nefa na amin'ny commune raha ohatra ny tsy misy izay petak'indrina izay. Efa nampitain'ny fokontany io mangarahara io fa mbola tsy nampiatra ny commune hatreto. Efa voaresaka ihany tompoko efa miresaka amin'ny ihany izay fa hatramin'izao aloha mbola voeo piketihana angamba izy anaovana an'izay. Ilain'ny vahoaka nefa ny fahafantarana ny vola miditra sy mivoaka ao amin'ny commune misy azy. Tokony ilan'izay ny vahoaka satria mianga tsy maintsy mianga avy any amin'ny commune makaty aminay dia izay amin'izao mampafantatra vahoaka rehefa avy eo hoe reto ny vola miditra sy mivoaka amin'ny commune satria ny vahoaka rahantsika marala fa mandohitra izy. Satria ireo hiditra eo mba tokony faty aizany lalalam-bolanay amin'ny resaka hiditra ohatrohatran'izany. Na dia mila izany aza ny fokontany indrindra ny mponina tsy rototra amin'izay resaka mangarahara izay ny commune raha ny resaka ny fanaovana tamin'ny ben'ny tanàna. Avy aty amin'ny exécutif mpanatanteraka dia taban'ny conseiller. Dia izy io hoe misy hoe communication amin'ny mponina sa hoe mijanona ao tamin'ny commune Raha toa misy ny filakevitra dia izy afaka mampita an'izany. Mampita an'izay any amin'ny Sady misy kosa zavatra tsy filaza koa zany. Ao an'akatao budget gouvernement tangala izay tamin'ny malagasy. Na izany aza efa nandalo fiofanana momba ny mangarahara sy ny tamerina raikitra ny commune Antihiroka. Efa nisy ihany tety nisy avy eo amin'ny antenimeran-doolona efa nisy olon-tena avy any nanentana ny tato any nanao fivorina amin'ny resaka mangarahara io niaraka tamin'ny ben'ny tana mihitsy tamin'izay fotoana izay ary ny loolona mihitsy raha no tonga tao tamin'izay fotoana izay niaraka tamin'ny mpiara-miasa nanentana momba ny fangarahara any. Mbola eo am-piomanana fatratra ny ao Antihiroka amin'ny fampiarana ny fiofanana noraisiny tamin'ny antenimeran-doolona. Mbola vao mpikarakarana zany ny commune amin'izao dia mbola hijery mivaliny koa zareo rehefa izy mbola tsy tonga izy satria nametraka an'izay sosikevitra izay toromarika izay zany dia milaza mbola iverina na avy avy hoe aiza ny fanatanterahana izy fa mbola tsy tonga zareo hatramin'izao.